Ya, dia tonga izay eto amin'ny acoustique gasy indray ny lesona ianarantsika zao dia ny accord sus 2. Alohan'ny ianaranao azy ity tsara ny mahay mitendry accord majeur sy ny fomba fitendrena ny accord majeur satria ny théorie an'iny no mitondra afaka ianaranao ny accord suspendu. Ny sus 2 ny théorie dia ny troisième intervalle ovana deuxième intervalle zay fotsiny ao anatin'ny accord majeur. Zany hoe raha ohatra ka 1 3 5 ny accord majeur, ny accord sus 2 dia 1 2 5. Alors tonga dia tomboka asehoako anao ny exemple anankitelo ny fomba fitendry anazy ity amin'ny gitara. Aloha re atomboka amin'ny basse eo amin'ny 4e corde. Ok, aloha D majeur ny anomboana anazy. Ok, ny 3e intervalle ny D majeur dia F dièse. Ty izy ty zao. Dia zany hoe raha hitendry D sus 2 ianao dia le F dièse aty alatsaka 2e intervalle zany le izy. E. Zay zao ny 2 sus 2. Ty le E ty zao. Ok? Zay izy zay. Dia raha ohatra accord barré dia afaka ohatra hoe raha hitendry G majeur zao ianao ohatran'izao. Ok? Dia raha hitendry G sus 2 ianao, 3e intervalle de B ty zao izy ty. Ok? Io amin'ny première corde io. Dia sokafany iny. Ok? Zay zao G sus 2. Ty zao A majeur. A majeur. A sus 2. Ok? Zay. Raha ohatra ka eo amin'ny 5e corde indray basse dia andao aseho anao fomba fitendry anazy. A majeur ny ataontsika exemple. Ty zao ny A majeur ty. Ok? Ty c'est 3e intervalle, ty C dièse ty. Raha hitendry A sus 2 ianao dia le C dièse ty ingaina. Dia lasa latsaka any amin'ny 2e intervalle le izy. Ok? Dia lasa B. Zay. Dia zany hoe A majeur, A sus 2. Ok? Zay. Ok? Dia andao raha ohatra ka tazomina ny pauziny iny fa atao accord barré, ty zao C majeur. Dia ingana. Dia lasa C sus 2. Ok? Raha ty C sus 2, ny dikan'izay ty D sus 2. Zay. Ok? Dia ny farany raha ohatra ka basse eny amin'ny 6e corde. Raha basse eny amin'ny 6e corde aloha G majeur ny ataontsika exemple. Zay. Ny 3e intervalle ny G majeur dia B. Ty izy ty zao. Dia ny dikan'izay raha ohatra hitendry G sus 2 ianao dia ty B ty alatsaka un temps makany amin'ny 2 dia lasa A. Ok? Dia fa ny tsara kokoa ato zao misy A anankiray koa. Ok? Ty atao amin'ny 3e corde ty. Dia zay zao. G majeur, G sus 2. Zay. Dia ty pauziny ty accord ty afaka ovinao mitazominao pauziny dia afaka ovanao ohatra hoe makady dia lasa A sus 2. Ok? Ty B sus 2. Ok? Zay. Raha manontany ianao rehefa ohatrany amin'ny oviana no mitendry ny accord A sus 2, le izy ohatrany betsaka angambany fa ohatra manamamy an'le accord fotsiny raha ohatra ka mitendry sus, raha ohatra hoe soloina sus 2 le accord majeur ohatra raha te. Ok? Dia ovana fotsiny ty atao sus 2. Ny sofina angamba ny aloha mitondra an'izay fa tsy dia tena misy hoe lalàna be hoe rehefa ohatrany ahoana ny tendrena le izy. Eny ary rehefa dia mazotoy.